ho an'ny fianakaviana misy Antematy satria ny androandro tokoa dia nanonana zany amin'ireo marim-pakasitrahana ho an'ny pièce zany sotokona ndraikitra misy Antematy dia olona telo no nahazo ny officier national dia ny olona anankiray nahazo chevalier dia ny ambiny zany nahazo ny médaille d'argent sy ny japonais. Ianao isan'ireo nahazo tao anatin'izay dia narahoana izay hoe tao anatin'ny sihatry ny asa fampianarana izay tao anatin'izay taona maro izay inona ny fahasahiranana ao anatin'ilay izy dia inona ny olana tokony mbola reny? Ia misaotra ny fitondram-panjakana moa zany namonitra tokoa amin'izao totsika hoe médaille izao fa ny asa fampianarana moa dia tsara no manamafy amintsika zany fa amin'ny teny frantsay moa tsy azy hoe métier noble zany hoe tsy afaka tsy ny olona rehetra ny afaka mampianatra fa tsy maintsy misy fitiavana sy fandavan-tena ao anatin'izany. Ny tenako dia efa vita amin'ny fotoana zay zany no nanaovana ny asa fampianarana amin'ny fampianarana maratondrarony sy fiarovana ara-tsiansa ity dia azo lazaina hoe asa tsy mora satria manody manao zay atody ny tanora malagasy zany amin'izany fahatafitana ny fianarana maratondrarony zany dia azo lazaina fa tsy mora kanefa tsy maintsy atao satria tsy misy firenena vanina raha tsy manampahaizana ny olona ho aminy dia azo lazaina zany fa fahatra faharan'ny fampandrosoana tokoa fampianarana maratondrarony sy fikarohana ara-tsiansa dia ny asanay moa zany dia manao izay fomba rehetra ahafahana zany mahatontosa zany andraikitra masina izay raha nampitahaina ny ataoko hoe niveau